sady faly manona ny fahasoavan'ny tompo jesosy amintsika rehetra. Miramirana mamangy anareo amin'ny alalan'izao sary sy feo izao sady manona ny fiadanana amintsika rehetra. Miazakazaka be ny toetra raha eran'izao tontolo izao ary tena hoe misy seriana scénario izay misy eo foana isan'andro amin'ny endriny araka ny contexte ny avy. Tiako ny manoro rappelina amintsika hoe ny antony anaovako an'ity fandarana ity dia fanairana antsika ny amin'ny tsy atoritoritsika. Voalohany par rapport amin'ny efipetsin'ny démonie ny efipetsin'ny devoly izay miasa amin'izay contexte hoe satana fetsy marani-tsaina noho ny zanaky ny mazava izay dia manaitra anareo foana ny pejy juste manaitra ao anaty partage ary mitondra ny réflexion sy ny lojika mpahamarinana mifanitsy amin'izay tokony ambara, surtout indrindra tsy mivoana amin'ny fahamarinana ara-tsoratra masina. Important be zay satria ny fahamarinana samy milaza ho manana ny fahamarinany daholy ny olombelona tsiraray, ny filozofia, ny mpampianatra, ary à partir an'izay hoe samy manana ny fahamarinana zay ny tsiraray dia misy ny fahamarinana en globalité zay iraisakevitra dia reny le avoaka amin'ny Wikipédia, avoaka amin'ny dictionnaire, atao ho fenitra ekeny be sy ny maro dia iny lay atao norme hoe légalisena zany. Fa za mana amin'ireny resaka fahamarinana ao anatin'izay contexte hoe légalisena zay misy fofopofona fandemetsaina any zany le zavatra ampitaiko mifanitsy amin'izay zay dia misy danger be mihitsy satria mahatonga anao tsy hamatatra zavatra ankoatra fa lasa mionona amin'izay fanambarana ho an'ny daholobe zay zany ianao dia lasa limité ny fahafantaranao ny fahamarinana. Dia lalaovin'ireo elita sy ireo manan-tsaina ao anatin'ny resaka complotisme, ao anatin'ny resaka hoe le ndresantsika teo hoe fandemetsaina sy ny fametrahana lama be da be isan-karazany ny contexte mitovitovy amin'izany lalaovina ao anatin'ny hoe démocratie, ao anatin'ny hoe fampianarana, ao anatin'ny hoe fivoizana n'ireny resaka filozofia sy ny zavatra ohatran'ireny amin'ny alalan'izay hoe fahamarinana iombonany daholobe zay légalisena izay. Fa eo indrindra no anendriko fizarana amintsika hoe isika zany rehefa mitady fahamarinana zaho partage ny ataoko eto fa za tsy hoe zany no détendeur na vérité hoe aty amiko ny fahamarinana absolu, fa par rapport amin'ny zavatra izay efa takatro sy expérience iainako izay mitondra vokatra amin'ny tenako sy ny fiarahamonina iainako dia mitondra partage mifanitsy amin'izay. Dia teo anteny hoe tsara isika miditra amin'izay expérience personnelle izay ary indrindra mifonsa amin'izay tuyau hoe ianao ihany koa dia tokony ahita vérité fahamarinana. Ilay vérité tsy mifamatotra amin'ny le zavatra andresantsika tanam-piandohana le sasiteny hoe normalisena sy légalisena sous contexte hoe be sy ny maro satria misy fitaka ao anatin'ireny ary za zany manentana anao foana hoe aza dia miara-mirona amin'ny daholobe, aza miara-manonja amin'ny daholobe, aza manaratra eny rano. Fa izay contexte zay dia midika fa mouton ny olona anankiray raha voatafiditra amin'izay fironana izay. Dia mazava ho azy fa rehefa mouton dia baikona fotsiny à gauche à droite miandry sakafo à telle heure, miandry vaccine à telle heure sy ny sisa be da be manamarina n'ilay sasy teny no
resantsika teo zay ny amin'iny manana zavatra ho resahana aminareo a androany a tamin'ny farantsika raha tsy diso de nyresaka momba ny filohan'ny amerikana Donald Trump ary no resantsika vitsivitsy tao anatin'izany a antsipri ampanambarana ny hoe trompe mpamingana sy ny sisa rehetrarehetra ary ny karakteran'ny lehilahy zay am'izay hoe manana karaktera zay izy de déterminé amin'ny zavatra ataony a resaka tsotsotrany amin'izany isika de ny tapany faharoa resantsika ny général monsieur Richard Ravalomanana resantsika fiofoy anazy anio ihany koa de iresaka ihantsika mifampitohitohy amin'ilay tapany voalohany resantsika tamin'ny farany teo a de momba le hoe trompette zavatra anankiroa zay a le hoe trompe a mpamingana mpamitaka image préfiguration any Jacoba élu tao amin'ny testameta taloha ary namitaka nangalatra ny fizokina tamin'ny alalan'ny intelligence sy ny tolotsaina ny zavatra rehetra miara-miasa avy amin'ny reniny nahafahany nahazo ny tsodrano ary nandrombahany teny fikasana tamin'ny rainy de nandrombaka an'izay izy tamin'ny zokiny lahy rahalahiny a de tsy izay zany a fa Esau fatatsika rehetra zany a resaka tantara amin'ny baiboly a fahamarinana de mifampitotoy amin'izay ny zavatra resantsika hoe na mifandrandraiky amin'izay a mahitsitsy kokoa hoe Donald Trump trompe mpamingana mpandainga lay préfiguration ny Jacoba kanefa élu arak'ilay ny resantsika azy tamin'ny fizarana farany sy ny hoe Donald Trump avy amin'ny teny ihany koa hoe trompette mitsoka trompette ireo teny anankiroa ireo a dia fietsehana amin'ny alalan'ny fiasan'Andriamanitra daholo no nitondrako azy fatatsika tsara le hoe trompe a Jacoba ny tiako a Esau kosa halako a fisafidianan'Andriamanitra manokana izay fa tsy midika akory zany fa hoe Andriamanitra dia manisy discrimination na ihany koa Andriamanitra dia rasista tsy any lay izy fa par rapport amin'ny heren'ny filazaontsara sy ny objectif an'Andriamanitra dia misy toe-po hitany eo ka nahatonga azy ny teny fa Jacoba no tiako ilay mpamingana no tiako ilay mpandavo no tiako ilay mpangalatra fizokina no tiako ilay fetsifetsilay no tiako satria misy an'ilay toe-pony Jacoba izay déterminé amin'ny zavatra ataony ary misy persévérance sy ny sisa rehetra izay tsy takatro ihany koa ary tsy natao takatro fa Andriamanitra tsy to izao Jehovah Andriamanitra reo mandinika ny vosony fo izy no mahita an'izay dia izy no ny s'adressé tamin'ny Jacob mpamingana androany anefa isika de resaka ny hoe Donald Trump amin'ilay tapany hoe trompe mpamingana mpandainga de mety ho lasa saina angaminareo hoe mpamingana mpandainga traître mpamadika zany amin'izay sens izay fa tsy izay le izy fa nitondrako ny fanazavana de hoe hatramin'izay a Amerika dia allié foana izy tamin'ny Eropa hatramin'izay any Amerikanina sy ny filohana araky ireo mpitondra ny fandimby teo a en général de ny démocrate ny tena nandrombaka ny élection dia allié foana tamin'ireo élite sy ireo puissance mondiale Chine, ny Japon, ny Russie sy ny sisa rehetrarehetra la France, Allemagne, Angleterre, Grande-Bretagne, anglo-saxone sy ny sisa rehetrarehetra bien scellé foana izay a fifamatora-pi iombonana izay firaisan-kevitra izay trompe ho iaho zay no sujet atsika eto fa kosa à partir ny hoe élu monsieur Donald Trump dia voafitaka daholo amin'izay dans le sens selon anitondrako fanazavana eto voafitaka daholy ireo allié izay ataoko hoe tanakavanan'ny Amerikanina depuis première guerre deuxième guerre mondiale à partir ny traité izay efa nisigniana sy ny fanarahana be dia be voafitaka satria tsy misy fifandiniana andatabatra boribory tsy misy fiombona-kevitra
tsy misy teny ombonana fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana fivoriana miafina satria zany fanaondro zareo zany tsy misy zany fa tapotapoka teo a dia ohatra anankiray monsieur Donald Trump tonga dia nakatony varavaran'ny OMS de niala tao amin'ny OMS ny lehilahy ny parti amerika izay mitana toerana angeza be ao amin'izany organisation izany. Ny OMS de fantatsika tsara fa organisation mondiale de la santé. Izy no mpamokatra fanafody mpisahana an'ireny fanafody alefany amin'ny tany afrikana ireny na ny ety Europa izany reny vaccine covid sy ny sisa rehetrarehetra ireny de mandalo validation eo ambany fahefan'ny OMS avokoa. Ary ny tena hoe participant sy ny tena hoe actionnaire na tanjaka indrindra tao anatin'izany OMS izany dia ny Amerikanina. Fa eto amefa misy an'ity lehilahy filohan'ny Amerikanina ity izay tena déterminé amin'ny zavatra ataony ary discret posé mpametrapetraka tsy nisy ny fivoriana ara-potoana, tsy nisy ny fivoriana tsy ara-potoana, tsy nisy ny fifanarahana à partir ny hoe traité na ny fivoriana tao amin'ny UNICEF na ONU na FMI na tsisy an'izany fa tonga de mandray décision fotsiny izy dia nakato ny varavaran'ny OMS en tant que hoe attention fa izy dia tompon'ny action betsaka indrindra zany hoe rehefa misy zany vaccine amidy dia satria ny Amerikanina manana action betsaka ao amin'izany OMS izany de ny dikan'izay dia ny profit sy ny intérêt ao amin'izany organisation izany de izy ihany koa zany no mitouché betsaka ao anatin'izany resaka intérêt tombontsoa kanefa tsy niasan-tsainy zany fa tonga de nakato ny fotsotsotra zao de mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny ao ambadika zany rehetrarehetra inona ny tanjon'ity lehilahy ity fa mamitaka tapoka izy mamelo tapoka izy mitrompe izy tsy niandry n'izy asisy izy na de hoe malgré hatramin'izay de misy foana ny andatabatra boribory zay vao misy ny fanapahan-kevitra manokana sy ny ohatran'izany fa tsy niandry an'izany izy fa ny azo ny tonga de nalefany trompe amiko zany dia tromperie famitahana amiko zany dia resaka fivadihana kanefa matony lehilahy déterminé amin'izay zavatra izay sy posé izy amin'izay décision an'izay dia ao raha tsika tsy mahafantatra ny olona rehetra tsy mahafantatra ary etreto de mbola tsy misy ny information tsy misy ny fuite d'information zany ary za manokana de tsy te hiteny zavatra betsaka tsy te ilaza mialohan'ny fotoana na hiteniteny foana zany zay no amezako azy manjavozavo be zany ny zavatra hitako hatreto fa amezaka fotsiny manao évaluation sy mitirer conclusion tsotsotra hatreto ny conclusion izay tireko dia nataoko lohateny trompe trompette atreo fotsiny fa za tsy teny hoe misy mantsy ny olo efa manome argument sady hoe irosany migoga magoga isika ady lehibe farany sy ny sisa d'ailleurs tsika tsy mbola nandalo enlèvement tsy nandalo enlèvement tsy mbola miaina ny grande tribulation fa mbola anatin'ny période de tribulation ary mamaraparana an'izany tsika donc zany tsy tirer conclusion tout de suite fanjaratsika no mandinika sy miobserver ary za mbola tsy naray zavatra de aleoko tsy miteny sy manao évaluation alohan'ny fotoana mba tsy afahako hoe za ndray no lasa mpamitaka tsy teo amin'izay zavatra zay na ozy ny olona hoe mpaminany ohatran'izany alako lavitra zay zavatra zay averiko foana fa miteny fotsiny hoe trompe nisy famitahana tao satria hatramin'izay niaraka ihany depuis ny première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ary ny traité be da be izay efa nifanarahana ny équipe ny G7 ny G20 ny G6 sy ny sisa rehetra misy en jeu daholo reny kanefa tamin'ity ndray mitoraka ity dia nivoaka an'izay ligne droite zay ny Amerikanina tamin'ny alalan'ny Donald Trump dia nanao teny midina izy fa tsy miara-miasa amin'ny OMS intsony
ataoko parenthèse le hoe intsony indisy anankiray zay ny indisy faharoa dia nanao proclamation ny lehilahy hoe anao nettoyage à fond any Palestine izy i Gaza zany am'izay nettoyage ho ataon'izay dia nilaza tamin'ireo pays arabe ny filoham-pirenena Donald Trump fa tokony handray grave be zany proclamation zany tokony handray ireo mpitsopinenana ireo mponina ao Palestina ny pays arabe isan'izany Cisjordanie izay efa namaly sady fa impossible izany tahaka an'izany koa Egypte sy ny sisa rehetrarehetra eto ndray sika dia mialerte ny opinion rehetra zany amiko alerta izany zavatra izany ary izay le hoe alerta izay amiko dia trompette satria misy nation voakitikitika mihitsy eto tsy lay resaka hoe organisation de resaka fanafody tary amin'ny milazatsika tany am-piandohana le paragraphe ny hoe OMS Organisation Mondiale de la Santé zany mbola resaka organisation resaka société resaka fitantanana fa eto misy nation mihitsy misy pays mihitsy de ianao no mampidina teny ny amin'ny hoe izao no tokony hataonareo za moa efa nisy fotoana nanao remarque tam'le fotoana tsy fantatro raha tadidinareo video tany alobe tany nanao remarque tamin'ny vanimpotoanany momba ny ity resaka hoe mpitsopinenana ity à l'époque na maivaibe mihitsy ny ady tao Syrie de nanao remarque tamina vondrona anankiray hoe comment ça se fait ny pays arabe tsy misy mihéberger mihitsy ny rahalahiny silamo mpitsopinenana avy ao Syrie fa ny européenne ny Allemagne plus précisément no nanokatra frontière ary ny héberger ny accueillir betsaka indrindra ny mpitsopinenana de nitireko tsara mihitsy tao anatin'ny paragraphe ny tondrako fizarana ny amin'ny hoe misy fiatsaram-belatsia hypocrisie amiko zany zavatra izany fa derera mantsy frère zany daholo ny ataon'ny arabe rehetrarehetra hoe frère même ailleurs de zay foana ny contexte hoe frère rahalahy kanefa zay le hoe frère zay dia ety amin'ny écran sy amin'ny resaka hoe seho fotsiny fa am'le fotoana tokony hoe ampisehoana an'izay mahafrère izay ohatra zao tsika raha resaka hoe ny pays Qatar zao tena manan-karena be mihitsy izy tsy ny Qatar ihany fa reo pays arabe reo manambola izy amin'ny resaka pétrole ny gaz sy ny arenan-kibony tany sotra zany à la hauteur tsara mihitsy mihéberger ndreo rahalahy izay silamo mitovy aminy am'izay contexte izay kanefa azadiny fa ny pays tena hoe ny héberger araky le nambarako teo ary tsika rehetra mahafantatra zany dia Allemagne pays chrétien zay passage ihany koa dia manambarany amin'ny préfigurany hoe Jesosy Kristy foana no mpamonjy famonjena tsy fantatro raha azonareo le kisary hoe nisy Jesosy Kristy nitondra ny famonjena de ny gentilisa no nivonjena ankoatran'ny efa hoe tafiditra tao anaty alliance ny vahoaka hébreu araky ny fifidianana partir an'le Jacob andresantsika tany ambony teo amen fa pitoto daholo zany zavatra resantsika zany de iverenako le resaka teo hoe misy resaka hypocrisie le izy fiatsaram-belatsia eto de efa manipika sady ry zareo égyptienne ry zareo cisjordanien sy ny pays hafa mbola tsy nanao fanambarana fa sûr et certain fa tsy miditra am'izay enjeu izay ry zareo ary ny mpanjaka ny Cisjordanie de efa nilaza mazava Egypte ihany koa raha tsy tosa efa niteny sady fa tsy d'accord amin'ny teny midina ataony Donald Trump trompette oa zany zavatra izany d'autant plus ny hoe zavatra andresantsika paragraphe voalohany hoe trompette misy zavatra anankiroa tsy azontsika tsontsoniavina zany hatreto amin'ny alalan'ny ty lehilahy voafidy ho filohan'ny Amerika izay tsy mitsahatra ny
miteny manao fanambarana ary tena hoe déterminé sy posé amin'ny fanambarany sy ny stratéjikany. Azadino fa ny ao ambadiky ty lehilahy ity dia olona manan-tsaina be da be, olona élite be dia be, ary d'autant plus ny américaine dia matanjaka, premier puissance mondiale surtout resaka armement. Zaho tsy tiré conclusion fa ajanoko am'le hoe trompette tromper reo zavatra anankiroa reo ihany no ampisaintsainako atsika. Anjaratsika zany manao analyse, anjaratsika zany no mandinika manomboka eto, anjaratsika zany no mamakafaka, anjaranao hoe aza matoritory fa misy zavatra mihodina aingana be mihitsy am'izao fotoana ifampizarantsika sy ifampiresantsika izao, ary tokony ametrahantsika réflexion. Le resaka OMS taria-piandohana paragraphe voalohany dia ampisambadidaka zavatra be dia be mihitsy amin'ny lafiny médicament fotsiny, surtout le ty amin'ny tany mahantra. Eto dia nipika kely hoe mampalahelo be da be mbola tsy mahafantatra hoe resaka OMS na ny Fonds monétaire international, l'UNICEF sotran'izany reny. Za zany tena hoe misy complotisme avo leta be ao ambadiky reny, ary matetika reny zavatra reny apetraka dia famotsim-bola, apetraka izy reny mba ho profian'ny toko 3 points de suspension de anjaranao mamaly an'izay. Zany hoe reny zavatra rehetrarehetra reny zany matompetraka dia tsy ho tombontsoanao mihitsy fa ho tombontsoan'izay nametraka andreny ao anatin'ny cercle fermé lay nametraka, de ireo nametraka cercle fermé ireo zany ireo no mitire profit au maximum, de sous forme na commerce sy fanambakana le izy fa autorisé ao anatina cercle hoe mafia. De misy am'izay firenena miprotege an'izay zareo matanjaka, zay le resantsika teo hoe G20 G7 be da be ny olona ny tsokoran am'izany, fa indice zaraiko amitsika fotsiny zany, ilazako amitsika fa hoe tsisy dikany am'ireo mpanambola ireo sy ireo manam-pahefanareo ny mombanao ny ainao. Dia zoena am'izay ny hoe ivarotra vaccine ianao dia lancena ny Covid aloha, de rehefa lancé tsara ny Covid sady manena ny isan'ny mponina ity antany misy ny ripaka sy nohatran'izany dia alefa indray ny vaccine zay médiatisena fa hoe afaka ho anticorps fiarovana sy ny sisa rehetra, de mifandrombaka créena le chaos, de aveo asina solution de mifandrombaka tahaka ny zava-misy eo amin'ny firenena malagasy ihany hoe tapahana ny rano de alefa ny bonbonina, tapahana ny jiro mialatsiny am'izay le hoe tapahana izay fa izay no afahako manazava ny laiky sara, de alefa indray ny jirona koa sy ny sisa rehetra, alefa ny sécurité dia asena manao be midina ny tafika, de ao anatin'izay zany mahatonga an'le olona hiatsampy hatrany any am'ilay manam-pahefana am'izay lafiny izay sy ny sisa rehetrarehetra, hatramin'ny resaka hoe insécurité sy ny be da be reny, resaka enjeu daholo miaro fetsifetsena no ambadiky reny rehetrarehetra reny. Ka amaranako azy satria tsy de ataoko lavabe ty fizarana ity, de hoe mila à la hauteur ny zavatra misy ankehitriny zay efa miazakazaka be ny fijerintsika sy ny fisokafan'ny masontsika. Zay zavatra zay nefa dia sarotra ao atsika raha ohatra isika mbola am'le toerana hoe mouton, le toerana hoe mpanaratra endrano, toerana hoe misy milaza vaovao amin'ny télé de mitanaka fotsiny eo tsika hoe anao fanambarana ho ny filoham-pirenena, de eo de afiry ny fanambarana, de eo daholo dada to neny to dada fara dada naivo neny raivo miaraka amin'ny faralasy ny tananaka rehetra ny fandemetsaina le izy, satria fa misy zavatra ho préparena miaraka amin'iny proclamation iny sy ny fanambarana iny zany. Fa ny mahafinaritra kosa atreto dia ilay hoe planin'Andriamanitra zany selon la Bible ny faminaniana miroso makany am'izany isika, ka malgré ny toe-pony zanak'olombelona sy ny fikendrena sy ny calcul kajikajy rehetra ety amin'ity tany zay misy atsika ity izay isin'ireo elita be da be miara-miasa ao anatin'izany, malgré zany rehetrarehetra zany dia
misy olona atsangan'andriamanitra araka ny toepony ihany ko hoe aferista na tsy aferista na mafiana tsy mafiana ihany ko hoe complotiste na tsy complotiste na hoe olona manampahaizana mety hoe spécialiste amina intelligence artificielle na hafa ihany ko atsangan'andriamanitra ho trompeta ho atsika izay mpino sy mpandalina ny soratra masina ara-panahy ary atsangan'andriamanitra hamingana ny projet an'izao tontolo zao raha ohatra zao tontolo zao mikendry ampihisatra na hoe anakana ny fahatanteran'ny projet an'andriamanitra selon la bible dia misy zavatra tsy eritreretinao mihitsy mitsangana tsy eritreretina satria aza dino fa Donald Trump efa nisy ny tentative d'assassinat efa teo izy no déçu voaongotra teo amin'ny toerana de tafaverina indray misy indice daholo an'rehetra zavatra rehetrarehetra any zay izy tomako ny fisainanao sy ny fieritreretana hoe andao mandiny andao mieritrereta dia anjarako ndray zany zao mba mangataka aminareo hoe mba ome hoany valiny ataovao anaty commentaire na tsy fantatro ampitao aminao hoe inona zareo a no tena ao ambadiky ty hoe fanambarany monsieur Donald Trump sy ny teny midina zay avy aminy a mendrika autorité en tant que hoe déterminé izy sy tena posé izy amin'ny fanambarana ambara ho ana ho anareo izay mahita andisy fa za manokana zany dia manjavozavo amiko a atretony zavatra misy ary mbola tsy hoe avy hatrany de tirer conclusion sy hoe hitondra fanambarana satria zany mbola tsy mahita zavatra nininina mihitsy a ho zaraina aminareo a par rapport amin'ny événement actuel amezako an'izany rehetrarehetra izany hoe dia ny Isaia toko fa 5:50 ny andiny fahavalo sy fahasivy efa itsika rehetra amin'ny verset zany a ny fievitro hoy Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim ny fievitro dia ny fievitran'Andriamanitra dia tsy fievitrareo tsy fievitritsika lalan'Andriamanitra tsy lalantsika mihitsy fa tahaka ny elanelan'ny lanitra sy ny tany avon'ny lanitra amin'ny tany a no elanelan'ny fievitr'Andriamanitra ny fievitsika amin'ny fievitr'Andriamanitra sy ny elanelan'ny parcourtsika ny ligne tracétsika zany a amin'ny efa soro-dalan'Andriamanitra ny fievitro tsy fievitrareo ozy Andriamanitra tsy toa ny lalako tsy lalanareo za zany de mijanona am'izay fa indreny baiboly zay ary tena hoe miaccepte an'izay a de mijanona fotsiny aloha observateur sy mpamaky ny zavatra misy mizara aminao fotsiny fa raha ohatra ianao efa manana indisy a na ray zavatra tamin'ny tompo de ankasitrahana ny valitenao ataovao anaty commentaire na tsy haiko sy fomba anambaranao an'izany a izaranao an'izany amin'ny namana tapaka sy sakaiza mpiara-mpifampahery a sy mpifanoro lalana ity amin'ny tambatsotra zay no azoko nyzaraina averiko indray a trompette ao anatin'izay zavatra izay sika izay contexte izay a aingana be mihitsy satria presque tous les jours dia misy a zavabaovao foana ambaran'ity lehilahy antsoina hoe Donald Trump ity izay a tahaka ny hoe effet de surprise tsy ampoizina mihitsy tsy ampoizina surprise daholo ny zavatra ambarany kanefa ao anatin'izay surprise zay a dia miamikisaka isika makany amin'ny faminaniana baiboly fa zany mbola tsy hanao conclusion mihitsy aho hoe goga sy magogy zao hoe raha tsy hitako hoe mazava tsara ilay fipetrak'ilay tetika sy fisainana avy amin'ity lehilahy mpamingana sy ataoko hoe trompette mitsoka ho atsika ity tena marana koa zay farany de misy teny zay eo amin'ny baiboly hoe fa ny lalan'ny marina dia tahaka ny fompisahan'ny andro mazava ka mihamazava izany a mandrapitaotao vovonan'ny andro fa ny amin'ny oabolana misy an'izay raha tsy diso a ny lalan'ny marina dia fompisahan'ny andro ho mazava mihamazava izany a mandrapitaotao vovonan'ny andro zany hoe manjavozavo aloha tanareo le vo maraina iny amin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina mijery ny lanitra ilana ianao de l'obscurité mijery ny lanitra ilana ianao efa mahita azafana manjavozavo zany de miamanatona ilay masoandro de eo zany tsika zao any am'le mbola le côté le manjavozavo tsy fantatra hoe way efa ho avy zany maraina zany kanefa vo amin'ny roa maraina amin'ny roa sasany maraina amin'ny telo maraina
isy verité mandrapitataovy vonan'ny andro, manomeky sary Jesosy Kristy ilay fahazavana, ny lalan'ny marina Jesosy Kristy lay hoe marina mbara. Fa misy an'izay contexte izay koa zany parallèle am'ity fanazavantsika ity eo ambon'ity fanazavantsika ity am'ity sujet zay retsahantsika eto ity hoe Donald Trump trompette trompe ity zany misy an'io azavana mitsilopilopy io zany am'izao tsika miresaka izao. Izay iamazava izy io mandrapitataovy vonan'ny andro ho fatatsika eto, ho fatatsika mpandalo lany marina sy mpamaky baiboly sy mpandinika amin'ny tontolo ara-panahy eto hoe inona marina ny tena ombadiky ity zavatra mitsilopilopy ity. Zay ny firariana sy ampahirizako anao. Na izany na tsy zany de mijanona amin'ny contexte ny Isaia foana ny tena koa toko 5:10 ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitro tsy fihevitritsika, ny lalan'Andriamanitra tsy lalako tsy lalatsika. De raina ny tompo mirary soatsika rehetra. Veloma tompoko.